koko faly miarabantsika rehetra amenarana mahafinaritra i Jesosy Kristy indray amin'ity fotoana mahafinaritra ty zoky de vitsa indray no miaraka aminao hianatra tenin'Andriamanitra indray tsika ndao are. Androany sika de mbola iresaka indray amin'ny Daniel, Sadraka, Mesaka ary Abednego. Mahafinaritra foana rehefa mihaino tantaran'izy efatra amin'ny rahalahy ireo satria tena misy lesona be dia be ahafahantsika raisina amin'ny fiainana ny ainan'izy ireo. Andao ary ampatsahivitsika kely iza moa i Daniel de Sadraka, Mesaka ary Abednego. Zareo ireo de prince, zany hoe zanak'andriana izy ireo, fa zareo Israeliana. Fanentsona anazy tamin'izany fotoana izany de hoe firenen'ny Joda no nisy azy ireo. De notafian'ny Babiloniana zareo. Babilôna zany de firenena anankiray notarihan'ilay mpanjaka antsoina hoe Nebokadnezara. Zany Nebokadnezara zany mpanjaka masika be, ary izy raha vao misy zavatra tsy tiany tonga de na tapahany lohan'ny olona na alefany any anaty afo ny olona. Fa izy koa manana lavaka be anankiray zay misy liona be dia be de alefany any anaty lavaka ny liona ny olona rehefa misy zavatra mahasositra anazy. De netiny i Babiloniana miaraka tamin'ny mpanjaka antsoina hoe Nebokadnezara zareo ireo natao babo tany a Babilôna zareo rehefa niady ny firenen'ny Babiloniana sy ny firenen'ny Joda de resy ny firenen'ny Joda de netiny zareo babo tany mba hanampy ary zareo amin'ny fitantanana amin'ny fanjakana izy efatra amin'ny rahalahy ireo. Ny zavatra tena mahafinaritra amin'izy efatra amin'ny rahalahy reto, Daniel, Sadraka, Mesaka ary Abednego, de tena mivavaka izy ireo ary tena tia an'Andriamanitra izy ireo. Rehefa fantatra zareo hoe manompo sampy le mpanjaka amin'ny Babilôna antsoina hoe Nebokadnezara, de zao tsy mety mihinana sakafo avy amin'ny sakafon'ny mpanjaka zareo satria ny mpanjakany Babilôniana de zao tsy misakafo izy raha tsy aterina amin'ny sampy. Zany sampy zany de Andriamanitra tsy izy. Ohatra hoe manao sary vongana ngeza be 12 metatra izy de vonoiny ny omby de araraka eo amin'le sampy lay raha na ondry de araraka eo amin'ny sampy zany hoe aterina ho an'le sampy aloha lay omby na ondry zay vao hoan'ny mpanjaka. De tsy mety mihinana an'izany zareo satria fantatra zareo hoe tsy mety amin'zareo zany. Ianao koa ve mba mahafantatra ny zavatra mety sy ny tsy mety? Efa nianarantsika tety ihany koa angely hoe mahafantatra ny tsara sy ny ratsy, mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy ve ianao? Fa izy efatra amin'ny rahalahy tena mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Rehefa hoe tsy mety de tsy mety ary tsy nataon'zareo mihitsy zany. Mety manontany ianao hoe inona ary zany no hohanin'izy efatra amin'ny rahalahy? De no hohanin'izy efatra amin'ny rahalahy légume, voatavo, sôsety, karaoty, ovy, zany no teneny hoe zany no menanay fa zay tsy hinana sakafo avy amin'ny sakafon'ny mpanjaka. Fa le prince sasany nihinana an'le sakafo avy amin'ny sakafon'ny mpanjaka. Zany hoe mety nisy fotoana zany zareo misy nananiany, misy miteny hoe nareo reto tena adaladala mihitsy, sakafon'ny mpanjaka zany ne tsara be, maninona ny tsy hohaninareo? Tsareo nareo mihinana sakafo avy amin'ny sakafon'ny mpanjaka, zao mijalijaly mihinana legioma sy anana fotsiny. Nefa tsy nampaninona ny zareo zany, fa nandritra ny 3 taona izy zany no hohaniny. Nefa tsy niova ny tarehany, tsy nampaninona mihitsy, tsy nany zareo mihitsy zany de tsy naninona mihitsy izy satria vao may ary tena ne natanjaka ne salama tsara zareo mihinana legioma. Ianao koa ve mba te ohatran'izany hoe no ny amin'Andriamanitra de misy zavatra tsy ataonao satria tianao Andriamanitra? Ianao ve mba vonina ohatran'izany satria no ny amin'Andriamanitra de tsy andainga, satria no ny amin'Andriamanitra de tsy angalatra, satria no ny amin'Andriamanitra de tsy hanao zavatra ratsy andao tsika ho tahaka ny Daniel, Sadraka, Mesaka ary Abednego tena tia an'Andriamanitra ary no ny amin'Andriamanitra de zao hifadiny ratsy mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy rehefa fantatra hoe ratsy zany iry zany tena miteny telefony zany tononkiri zany ndraindray mantsika mihirahira eny nefa le hira efa miteny ratsy sy miteny telefony de ndraindray mbola mihira nireny hira reny.
indraindray rehefa misy mampirisitsika manao zavatra ratsy dia indraindray mbola manao ihantsika fa andao no ny amin'andriamanitra dia hifadiny ratsitsika no ny amin'andriamanitra dia andaotsika tsy hanao zavatra ratsy satria tena mahasoa antsika izany nahasoany Daniel Sadraka Mesaka ary Abednego ny nifadiny ratsy noho izany isika ihany koa dia mahasoa antsika ny mifadiny ratsy eny ary tahian'andriamanitra daholo andao samy mifadiny ratsy tsika rehetra fa mba hanao ny tsara mandraka riva dia tahian'andriamanitra daholo dia amanaraka indray